sinaizy filasarobidy ony miaja mirina ary rakoto no ilalao an'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe sika nandriana nosoratany toky Gérard Arabemanantsoa. nandray feo tovy razana mamontsy nanatotosy rinao rakoto malala sy oloso efa ela tokoa izay tsy nidinako taty ambanivohitra rahabainina izay tsy efa mampolotona maro ary tsy dia misy fivana loatra aloha raha ny tanàna nisany tafotsiny no mitombo andolako mena raha ty moa tena lavitrako ny lalana raha tsy dia ratsy vao miala kely ny lalam-pirenena fiara tsy mahataho-dalana vao tonga aty tsy vitan'izany raha fa mbola misy ditongotra atsasakadiny dia tena tafiditra ny tanàna ny fiara velery ampitany io satria tsy misy tetezana mazaka fiara zany tokoa ngamba le tonga amin'le fitenenana hoe ny tanàna lavitra andrinako zahako ty to mampomeko raha izany tokoa motsy nefa tsy misy antony tokony midinako taty ahitana banga mahavita nyty misy nytoko ny tena lara-pahamehanako zaraha ty fa mba nandalindalina mango fianakaviana vantany voatonga maro matanjaka sady tsy kanosany fa milay batray maro fa tsy fahazanaka raha mananarivo e hitazako misotra makatiky ary andeha ho azy ary izy zany tena variana dia variana tokoa raha fahitako azy azo le zalahy io raha mba ahatadidiana ahoana andaso aloha e faly oay da miandro marina tena saika tsy tadidiko aiza kosa azafady rery tada miandro fa tena variana be ka tsy tazako ianao ka manahoana aloha fahasalamany zo hitany lahy mbola miezaka mijovona dia efa lazon'ny fahanterana sy ny arety nantitra aza le tsy aiza kosa ary dada miandry eno ianao aza nge mbola azo atao hoe matanjaka raha am'izao taonanao zao e ary dada miandry tokoa ve mbola manohy an'ireny asa fitsaboana taloha reny ihany sa ka nyotra ny tsy dia ataoko tsony fa raha ny fitsaboana amin'ny ravikazo efa fanomeza-pahasoavana avy amin'ny zanahary mihitsy zany dia voa ary ela indray no zany vo hita tsy efa mampolotona ny lasa ve na ny taty farany sa tena revony atsarana tanana aiza kosa rery dada miandry mbola sahirana amin'ny asa mandrarahy sady ny tany rehetra ty koa ngefa nanakaraman'ireo zokonona ny fikarakarana azy ko tokoa moa ny zokonolany andreny voatra ny daholo eny matoa laloha mbola tonga ty dia tsy manadino ny tanindrazana zany ka inona raha hono ny vaovao andreny voatra ao ary inona moa fa tsy mirotoroto lavana tananarivo ary inona zao maresaka ty ry dada miandry toreko hoe voavina natanteraka ny fankalazana ny fetiny taranaky ny irina ononareo ary tena maharaka ny ela zany voatotosa tamin'ny faran'ny herinandro teo mihitsy le tsy ka malaza manoatra no ireny famadihan'ireny kosa very dada miandro tsy ho araka fa zao aloha sao dia nay maika alaka da somoka eto fotsiny tsy dia misy zavatra vonjena loatra fa mba mandehandeha mijery ny fivoarany tanàny tsara kosa zany ka tena mahafinaritra za angamba le tsy no angatadalana kely fa mbola misy zavatra kely vonjeko omen-dalana ianao ry dada miandry eny ary ianako mba fahaly ry raha miandro manatandray raha mba fantany mantsy ny tena atondriako alealoha mba miditra atao amin'ty trano fisotrony ity sady manala hetahita ihany aloha na dia hoe zavatra fa ny tena atondria ary amin'le gasigasy mahery daholo ny tena betsakapo sy eveo raha tsy zany dia reny romaran'izay reny no mamian'ny etazera tena vitsy nge ny zava-pisotro ny tavoangy very zany fa kareboka daholo ny ato tena gagaka mba mitazana hoe za rery niditra nakaterana eto
mazana manko aty amin'ny toerana fisotroana toytony dia rory zalahy farafakely ny miara mirevy. Retsy tokoa zao misy banderola miara misotrosotroko. Aleo rangahy raha mboankazo nafarana dia eo amin'ny latabatra tsy misy olona kaikio no mipetraka. Mba hanaovy any tsy ranom-boankazo io tsy ange mademoiselle azafady na kely azy io tsy maninona ka. Ao resy tonga dia mampidina rahalemma taika. Fa olo ty rahalemma analy tena enjana angely izy ty asa fivelomany ty. Mifoy lahy vao maraina tera-tsemboka sy reraka amin'ny asa tany. Maty masoandro lahy vao mody karama nefa amin'ny olo zara raha karamako. Tena ohatrany mitrongo vomana angely ty. Tena kozy tiako angely sy mody tsy misy zavatra hafa azo atao ankoatra ny fambolena sy ny fiompiana. zay aloha Raha tsy zay dia varibaritra kanefa ny vola ampiasaina amin'izany koa aza angely izy tsy misy laza lesa miteny an'izany fa ny anaingely ty ny didy tamin'ny famadihana farany teo efa saika tsy voaefa kozy vely ty. eno a na raha trosa mihitsy azako. Atiako moa tsy mba misy an'ireny orinasa ireny na dia ataontsika hoe mpanangam-bokatra fotsiny azy. Zay koa aloha Zany hoe mba hampiakatra ny fari-piainam-ponina, mba aiza lesa ireny fanomezan-toko amin'ny mpitondry ireny. Lada mipanan-kareny ty miomanan-karena ihany, mahanitra nefa vao maika mia mahantrako. fa angaly ty vitan'izany misy koa ngelesy ireny miseho mpanany ireny manambaka ny mpiaramonina fotsiny mba ampitombon'ny fananany. Hita lesoko hitalahy za zany ngelesy teny efa saika tafaroboka ny varotra an'le valatany-mbarina ery ambany varatra ery mihitsy koa zely ty. eno a tsy aritra rakoto vazaha mihitsy mantsy ho tany io amin'le izy mamokatra be nefa mba betsaka ihany ny vary miakatra amin'io ka tsy foky letsy sady tsy fanao koa ngelesy mivarotra tanin-drazany. Marina aloha ny an'lahy izy mena dazokony afaka BPC nefa zao tokony anatra ny marojery fa io sezio ny farany misy eto tanànako any amin'ny 4 kilometatra ve lesy ny misy any marojery dia tsy maintsy manofatrano aloha zany mba hitoeran'izy mena tany. tokoa moa efa nisy naka fanadinana BPC ny alahy. Efa nisy naka reny ka fa zany lesy eo ihany fa ny anay aza angely ty tombonay mivavahomanao an-tanàny vokatra miakatra amin'ny anjara tambolo sy tamboary nefa ty tena tsy maharaka tsony lesy fa ve be voka indray zany nikizy lahy tiako lesy efa fanindiminy amin'ny zanakary mivady zany io zaoko eny tsy manome tsy ny an'lisany alesy fa tena miteraka olana tokoa ngely ty isan-jazy io raha tsy voarindra tsara elahy ihany teno ny teny fa tsy maharaka tsony ny vokatra miakatra amin'ny anjara tanimboly nidikan'izany ngely ty raha lema marobe koa nareo ny ray tapoka mizarazara be zany milovava amin'ny ray aman-dreny. Marina mihitsy resy zany dia anirina any ngely ty zany mety hoe sombony kely avy sisany zarain'ireo zanan-kialahy reko aza mba mamelo mafy koa lesy tena marina zany ka raha araka ny reto koa zany dia tena sahirana ara-pivelomana izy mitsambo reto nefa nge ny mahakaka dia mbola mahita voly revena ihany rale ony aleo moa dia ampidirina amin'izay ny resaka ka ohatra ny tafahoana mantsy ny ty sy ny manina mino fa tsy andà reto aleo anatonana amin'izay mba afaka mipetraka kely eto akaikinareo mitsamy ato ve faly aloha ny anarako ary zary ty bandy ty tonga teny raha be zany fa leo raisina faly tsy ianao ve le zanaky raha manana ry faralahy tena tsy diso mihitsy ny eritreritry ngia izy lesy ry lema ny tompon'le fiara tsy mahataho-dalana mijanona ery tsapany maitso natoroko an'lahy iny faly mahafantatra anao zany zay reo lahy marina zany zany Marcel na atsona fotsiny hoe lemy mo izy ny rawily dia faly mahafantatra anareo mitsamy aloha zany fa zao aloha ino miala tsiny raha hoe somary miditra amin'ny resaka reo mitsamy tamin'ny resaka sendra reko teo ohatrany hoe sahirakirana raboly nareo mitsamy raha tsy diso ary ny resaka ve zany no betrahany teo amin'ny latabatra ilany teo sa hoe mba mitady namany resahana fotsiny aleo rangatsatoana dia hito izay valiny
ka misy kandrahoana imitsamy ary ve o mianome sefaly sa hoe ahoana a sy le tiako le sy be vazivazy tsy maninona zany ka tonga dia azo ny lahatsaina ny tiako atongavana sady aza siana nyzany mesemese zany fa tsy misy olona na raha tsona roa fotsiny hoe faly a dia izay e ay eny ary ka zao araka lefa lazaiko teo dia misy kandra any tsy hoe any aiza moa zany fa eto an-tanàna ihany e dia bandy roa ohatranareo zao mihitsy ny tena tadiaviko nzay ny an'lara oily ay ka inona ro nyzany kandro zany ihany tokoa ay aleo aloha ampiana le revo dia rehefa avy eo azavaiko aminareo misimisy azafady mady mijery lampiana kely reto ka zao ary mila herim-batana sy heritsaina aloha le asa voalohany indrindra zay tsy azoko heritsaina hony aza tapahana lesy aloha le resaka fa veloizany hoe mila heritsaina hoe za taminareo rola satria tsy natao haniny kanosa kosa aloha le kandra raha hoe heritsaina kosa aloha ataoko fa mba hananana ihany zany e aiza miditra eto an-tanàna amin'ny sasakaliny zany rehefa avy any an-tsena mifanehatra amin'ny mpamosavy mihitsy azy ny an-dalana eniko sady tsy ndray mandefy efa imbetsaka fa asa ohatran'inona aloha zany tena tsy mbola mazava amiko raha asany amin'ny orinasa aloha dia tsy dia nahazatra loatra e ireo zokoko no mahay an'ireny ka zao ary le kandra fa eno tsara efa mba renareo mitsamo ve ny tantaran'io lapanandry tsy mamela amin'ny valo e misy fandraisany mantsy lapanandry tsy mamela amin'ny valo ampahan'inona amin'le tantara nefa eno efa nisy enkeniko tamin'ny rebeka any mantsy le tantara fa za nisany hoe taranak'io andriny io zany e raha fantatrao dadamiandry le zokio le tamin'ny tanàna dia anabavina ny renibeako e ka raha izany ohatra mety hiteraka olana aminao ihany le mission satria mahakasika an'io lapy indrindra kanefa arakaraka ao ihany io koa fa inona tokoa aloha le izy e tena mbola tsisy mazava mihitsy angatrambazao aleo fa azavaiko misimisy kokoa tairo mihitsy raha tapa-kevitra nareo rolahy dia ho azavaiko amin'ny tsipria ny tetika rehetra raha tsy raikitra dia asakasakareo ihany satria votsitra ny arembe ka zao ary mianina ary aloha ve nareo mitsamo fa ho tsy ambaratelontsika telo amin'ny raha lany ny resaka mivoaka rehetra eto zaza manahy ianao raha se fo raha atao hoe sefaly kosa nga mba tsy maninona ao fa tsy lazana amin'izana amin'izy zay e tsy zaza kely angekory zay fa maty kosa ianao e ay ka toy zary mifanazavana fa tsy ndrindaona ihany mantsy ny tena naiko eno tsara raha sady ataoko moramora ihany le resaka fa sendra misy mahefasy raha araka ny tantara dia misy arembe toy ny volamena sy volafotsy miara milevina amin'ny indrina ao amin'ny fasany ao ay ve misy an'izany koa e ny henoko anefa atao hoe tsy misy nininona ao anaty fasanako efa ianiko tokoa aloha raha izay raha aminay taranaka indray dia vitsiny tsy maharaka an'izany tantara izany ka raha azoko tsara nge zany dia akan'ireo aren'ireo no tena antony hitadiavanao ny fanampianay zany hoe amaky fasana zany tsy haiko aloha ny fandraisanareo azy fa amiko dia tsy zay loatra satria tsy hikidika taola mba alivelively tsika fa reo arena milevin'ireo ihany no ilaina taoko angamba fa manomboka mazavazava aminareo tsy kelikely amin'izay ny amba ny hevitro izay nge ny atony lazaiko tany amboalohany hoe ilana heritsaina le izy ka ahoana ny hevitrareo nitetika sy ny fitaovana dia efa voalamiko avokoa araka le lazaiko teo aloha hoe mpamosavy aza lasa manatitra ny mody ho ahy eny e ekeko fa misy fahasamihafiany ihany reny efa manam-pirofo zany fa efa nahazokotrana kosa nge ny sainay e ka ahoana ary ny tomponao teny fa aleony sara ny vidiny ka raha tia moka zara fa misy ny arenao ka kelikio ny vola azo tsy ampy mizara na sanatria tsy misy mihitsy dia ahoana raha zany indray dia tsy misy atahorana fa ahoana ka efa nanao fanadidina momba an'io ahy amina kilao mihitsy fa tsy grama koa ro volamenao tena zavatra marina zany e ary olona ny tantarana ihany ny loharanom-baovao kanefa milaza kosa ireo fa nanatro maso n'leo ray aman-dreny napita sy ny tantara taminy sady izy amin'ny zokolona teto amin'ny tanàna koa nefa ny tsy mahalala an'izany efa voadiniko sy no alaliniko avokoa ireo fitantaran'olona samihafa ireo sady tsy misy miala-mainy nareo e raha sanatria moa tsy misy tokoa io arena voalaza ireo meko avansy nareo rehefa tapa-kevitra fa ho atomboka ny asa
Zay le izy fa omeko raha ihany aminareo mitsamy a mietretana tsara tapao aingana ny hevitra fa sy tady hokafatsony ary averiko foana ty ka tsy voaka na amin'iza na amin'izy zao resaka zao na dia amin'ny vadinareo ary indrindra moa fa ny dadamiandry ny akamaroan'ny mponina eto tanàna moa manasiny iny ka mila ferana ny vava afaka matoky anisany amin'izay matroka isanao se faly fa tsy amoaka an'izany tsy ambaratelo zany zay raha oily zany totra misalasala mahaliana ihany aloha izy fa aleo aloha eritreritra tsara zay ro lahy sady efa nomenao fehim-potoana ihany koa ka aleo raha pitsy no manome valy teny dia aiza aloha ny fotoanantsika tsy maninona raha taon'ity toeran'ity ihany ka ay sady mba misotrosotro koa tsika amin'izay ohatran'le ora anatongavako io ihany eto amin'ity latabary ity ihany koa satria eto mba miatakataka fa zao aloha ohatra misy mampanahy ihany tsy ho gaga avy hatrany ve no manodidina raha fantatra fa hoe vaky ny fasana sady aveo lasa manambola amin'ny antony tsy mazavy zay ro lahy tsy tonga dia kobo sy raisy potsiny eto zay ka zay nge le nyteneniko to hoe fa mipetraka daholo mipaka rehetra fa ony zao anao fanarahana araka azy tsika raha tapa-kevitrinareo ka hoentiko manaraka any andreny vohatra ohatran'ireny hoe miasa any nareo zany ary efa voalamina tsara tokoa raha zany ka zay rehefa tapa-kevitrinareo mitsamy dia azavaiko tsara aminareo mipaika rehetra amin'io fotoana io sady efa mimaizina sady ty ny andro fa aleo raha pitso zany ary reto ka aza mananareo lahy fa za mandoha an'ireo azafady nge mady mizelona tonga dia vola taratasy amin'ny maitso dolo zany anaty porte fainlery zany zanakiraha manana rivo maro ny lahy zany ko zay zany dia aza dio ny fotoana antsika telo amin'ny raha laharaha-pitso ok tena manitra ery zany kafe karakarainy zavikeliko zany dadabe koa zany dia efa mahita lazaina ka zaniko fa raha tsy zavy zany mikarakara anazy dia tsy misy fofony sasanatria maimbo ve ivoara zany tena mahita lazainako ty aloha ny kafe any dadabe andray misaotranaka misaotra betsaka ary mba efa hitany dadabe akaiky tokoa ve ho a le fiarany zanaka raha manana rivo mijanony ery atsapana maintso io ifaly ve ny tianao lazainy ny fidokadokan'ireo olona tsaboiko ato sy ny eto tanàna no reko fa le fiara aloha mbola tsy hitako akaiky tazako manjelatra teto andavarangana fotsiny ko ka tena faly mihitsy tena tsara nge zany fiara zany ry dadabe sady tonga dia amin'ireny tsy matao-dalana manitinao maso be rony mihitsy n'le izy sady misy aza nge ny ankizy eto tanàna makeny atsapana maintso mihitsy hijerany fotsiny atray anaka sady toa hoe samy manana trano lehibe ao Antananarivo daholo ange ho nireny zanaka raha mananarivo reo eny ka ny fanena tany mihitsy ao maly folakandro tena efa tovolahy be izy ihany tsy le zaza hitako teto andohanako mena fahintsony raha nyreny indray anaka mety efa lasa tarazo amin'ny fianakaviany angambako fa hono ary dadabe fa aiza tokoa zay mba fofombadiny nieritreritra manko hoe mba hiaraka amin'ireny tovavy n'Antananarivo mengo fantatry ireny izy nakatioko kanefa ohatrany toa izy rery ihany ny tsy mpanotra fa ngaha kosa moanaka dia ampiterana zany ny atindiany ity fa tsy hamango fianakaviana ny dadabe kosa asako fa ngako mora hoe entina ty dia hoe ampidirana ihany fa mba hoe azy eo amin'ny fianakavianako ary lina mafy amin'ny rano sefaly ange zany zavikeliko zany za kosa rery dadabe asako dadabe koa zany tsy mba mahagaga fotsiny re sady akoatran'ireo fanarany mantsy dia fomba mimpanana ihany koa nge mampiseho n'olo teny amin'ny fiarahamoniny dia asa re anako dia hatramin'izao kosa ve le sy dia mbola matory ihany le ty elahy zao mitonga mamovo maraniko jery nge zanakelaly ty jery inona ny raha tsy efa vita zao alina be le tsy avo tafatory mbola nieritreritra n'le resaky sefaly maly iny angely ty za eno aly ty entoko ka ahoana marina aloha ny hevitry lahy momba ny kanjy iny
raha toandro angely sy izy miandro mivaly tentsika ahoana aloha ela manontania io zao ahoana ny tena mba hevitra elaka ka ny any amin'ny lasa isa zao ny andrasana fa ny anahy efa hevitra tapaka mety anenehana angely sy raha ho lavintsika io sady misy ohatr'izany aiza indray letsy efa omeny avansa raha teo tsika eny marina aloha zay na misy ihany le zavatra atao na tsy izy aiza angely sy efa vonina ny riska na dia tsy misy an'izany aza ao ka raha izay zany ko ve letsy moa ampahafiry ny volananany hitany lahatsara izy tamin'le nandony volany reventsika omaly iny tsy efa raviny amin'le vavety dolo hoe re tsy le mino reny ka mety afera mitovitovy amin'ny tony mihitsy ange zany no mahampanana be an'le risy deba azo otrany io ka tsikaritro mihitsy reny ka ona ihany aloha ny hevitra lahty aloha ona tokony aloha izany raha lema raha hoe azo ny arena nefa elany ilantsika avy eo dia ahoana ly ty izy resy dia androto ny anarany amin'izany tsy hainy lazy any an-tsainy aniko relona tsara fa hanao fifanarahana rakasa mihitsy angetsika eny sady hoe entiny any andrenivohitra zany hoe tory miasa ny andrenivohitra zany ange zany tsika hevitra efa maty paika matoa izy mahana farisihana toy izao lesy raha vely sady rehefa manaiky nge ontsika dia ho azavay misimisy kokoa nitetika aza asiana fisalasalana ntsony lesy reny aza lesy misy mahasama makifasana mihitsy angalarina taolapaty ny tsika volamena olo ty raha lema tsy afeniko amin'lahy aloha fa ohatra mampisalasala ihany nge lesy ty raharaha ty sady nahoana moa ty tsy tonga dia hoe mitondra bandy mpiara-manao afera amin'ny avy any andrenivohitra any izy fa aty vao nitady atsika laha ty vely ty mitapy sa ahoana fa hoany hitondra bandy tsy fatapiviany eto tanàna na be fanahina sy fanontaniany olona efa nitaniany avokoa zany ho amin'lahy ary ty izy fasana indreny ozy izy alaka tsy misy atahorana vely ty ny amin'izany raha lema ka reo arenao ihany nge nalaitsika fa tsy mikitika azy tsika miloko ngamba fa tsy misy tokony atahorana sady zatarana ny ary ve lesy tsy matahotra ka vomaika fa elahandray vola nge ho aly ty io raha vitatsika eo sady afaka amin'izay mifahasahiranana mampimemenina lahy isan'andro lava io tsy ampiasain'ny olona tsony fa mampiasa olona ty raha lema ela zany angely ty tena hitako hoe resy lahatra zato isan-jato ka zaniko dia zao ary raha tia moa zany tsika sy lahy misy mahatratra dia ahoana sy tonga dia ny fatintsika vely ty niraisina maty ny fitsaram-bahoaka eto tsika amin'ntsany io ndray raha be aia any analoha apetrako ihany zany iza lesy ny ahitantsika eo asako tena mangina be nge mifaritra misy ny lapy iny eny marina aloha zany sady iza koa moa tsy mirory raha vao maheno fotsiny ny anarana hoe andrango malaza fa misy biby lava lehibe mipetraka ngeo amin'ny fasana io ary efa nisy laza fa nahita azy mihinana nanapaka lalakely tary ambany tary mihitsy azako tanlahy amin'izany zany zao manginy fotsinyko fa ela ve dia mino an'izany inona zany ny sakafony ao ampasanao raha misy tokoa zany ho zay laka nahoana ndray mandeha any izy nisy nahita angano sy abobo letsy zany amiko mety hoe ao ihany izy lesy fa efa maty ohatra eny ka zao lesy raha lema rehefa tena mandinika tokoa dia ohatrany tsy mahaty antoka ihany tsika mitsamo raha mahavita niokandro sady mahita an'izany an-tananarivo zanyko zay letsy zay ahay ka vonina zany lahy vitatsika lesy io tairobainina ataotsika io tokoa ny lafy efa mipetraka eo anatiny lesy sady tonga dia tazany tsika fandao androso faly mahita anareo ro landray zay ko toraka zany ka vombonina raha ny fahitako anareo zany eny tena vonina aloha ka tonga dia soraty zay tianareo sotrona miaraka amin'ny tsako dia afaka manomboka amin'ny resaka amin'izay tsika ka toy an'le resaka maly ihany moa zany ny ataontsika diniketo ka tia ilaza aminao zay fa vonina anao an'le asa tena vonina aloha fa manomboka eto dia aza voatsara amin'izay ny fandeha andretra aloha rariny tokoa zany tenin'ny lemy zany ary manamafy an'izay voalaza zany lemy zay ve raha oly efa zay voalaza ny namana lemy zay vonina zay fa aza matahotra ianao tsara loatra ka zay raha teo nge ny andrasako taminareo ro lahy zao raha pitso ihany dia atomboko tsika nikandra nareo moa zany milaza ny any an-tranonareo fa hiasa ty amiko zany hoe anaraka ho any andrenivohitra afaka herinandro
asiana fifanaraha-piaraha-miasa mihitsy araka lefa nyteneniko omaly iny. Iny asiana mihitsy ny fifanarahana iny ka. Lazainareo fa manao dingitsika isan'andro manomboka raha-pitso mandritra ny herinandro io farafahelany, kanefa amin'ireo fotoan'ireo no andavahanareo milavaka. Efa misy fitaovana manokana netiko hoe tsy atahorana isiveziveza raha teo moa eny amin'ny lapa satria tsy azo ivezivezy eny mandritra ny tapabolana eo taoriana ny fankalazana ny fetin'ny taranaka ny arina farany teo. Marina aloha zany. Omeko anareo mitsamy ny faharitra tokony adina sy ny refin'ny lavaka avy eo. Rehefa miakatra namody avy eny amin'ny vohatra ny rango nareo dia mamonjy lalana samy hafa. Ny ray ohatra makany atsimo, ny ray mihodina hatrary avaratra. Amin'izay tsy misy mahatsikaritra ny fivezivezenareo eny ny fitaovana kosa asitrika reo eny ihany. Ka ahoana mazava loatra eto? Mazava loatra eto. Rehefa tody eo amin'ny efitra rary vato misy ny arenanareo dia mandalo toy amiko ray andro meloka angonitsika miaraka ny herenao ny apitsony io dia miakatra ny andreny vohatra miaraka amiko nareo mitsamy. Ao tsara alefa sony zaho zany ka. Dia amin'izay no ilazanareo amin'ny vady aman-janakareo fa anomboka ny asany Antananarivo. Dia araka lefa nilazaiko ametrahana vola ihany koa mivady aman-janakareo. Efa vonina any mantsy mipandray an'ireo volamena ireo ka mipetraka elaelany mihitsy aloha nareo lahy sady mandefa vola ho an'ny vady aman-janakareo. Ohatran'ireny hoe miasa mandraika ran'ireny mihitsy zany e. Ahoana misy fanontaniana veritra eto? Azafady aloha hoe sefaly. Dia ahoana moa zany ny fizarana ny sandan'ny arena avy eo ka? Eno tsara ary zany manaramanareo sy mikaroka lalana ivarotana n'le volamena n'ray mandeha ka rariny kosa raha tazomiko ny 50 isan-jato ary zarainareo amin'ny rahalahy kosa ny 50 isan-jato. Aza manafa hoe tsy andany fotoana nareo raha hoe kely ao mo tsy hamono antoka ny tena koa. Efa voatombatombako mantsy ny abetsaka ny arenao. Mazava ka. Rehefa ny Antananarivo zany dia aiza izay mipetraka aloha? Zany ry izy lahy tsy misy olana afaka mipetraka ao amiko nareo. Ny tranoko raha teo moa malalaka, za ihany koa mbola tokantena, za sy ny mpanampy ary mpiambina ihany eno ao dia hono inona zany no ataonay mitsama mandritra no fotoana hipetrahana ihany reo ka? Zay tianareo na hoe andehandeha nareo na hipetrapetraka fa ny sakafo ihany kosa ny etoanareo tsy haiko raha hoe andro miaraka amin'ny mpiambina na hividy masaka. Io zay mety aminareo ihany ny mpanampy mantsy tsy hoe ao foana maraina mandra-paharivon'ny andro. Tsy ny afinaritra izany raha sefo tena mahafinaritra lesy fa tsy ohatrany fotsiny ka zao ary iny sefo alohan'ny akanesanareo eny an-drango raha-pitso dia mandalova ohatrany maka ny fitaovana eny amin'ny tranony tompoko raha mananarivo raiko any hoentinareo amin'ny kitapoka asitrika reo eny mandra-bavitra zay ilana azy. Sady amin'izay koa nge mba tsy mametraka fanontaniana ny olona hoe hoaiza foana reto milanjangady miakatra ndraiky. Za indrindra ary lema ny sady fa hafinaritra fiaraha-miasa. Tena aza manay ianao raha sefo marina zany. Tiry lema mba tsy miahy avy ele sy ny ohatranonahy amin'izao tsika miala isa maraina isan'andro zao sady tsy mody atady fa mitondra sakafo avy eo efa ho maty masoandro angelity voamody indray ka tsy maintsy izay lesy ny atao nanany vola atao sakafo atao ndra sy faly dia tsy afaka hidina isakafo eny amin'ny varitra isaka mihetsika tsika rylako. Eny marina aloha zay araka lefa mifanarahantsika mitsaminy ihany hoe mba hampitovy ny resaka reny vaditsika avy dia lazaiko fa misy fandaminana tsy maintsy atao amin'ilay asa miaraka amin'ny faly aty ary aty ivelan'ny tanàna fa tsy hoe ny an-tranony akory. Lasainy an'izany ihany manko sao ireo mitady ahingo jereny anefa tsy ao akory. Ny lavy tsy mba nanontany hoe karazana asa toy inona le izy. nataoko hoe miasa amina orinasa lehibe any an-drenivohitra le tsika dia ray volana eo ny fifanarahana fa hoe mbola misy zavatra filana antsika roa lahy aty ivelan'ny tanàna dia mamitaka eny an'izay aloha ohatrohatr'izay aloha no nataoko so ihany koa fa nisy fotoana aloha sy faly mody makatsika ny an-trano dia amin'izay mba hoe mandra ny sain'ny ao an-trano. Eny marina aloha zany fa tena tsy misy olona mivezivezy mihitsy tokoa ngely tia manodidina ity zany ny tena hoe tsika mitsamy rery ny olona mba hitako etyko.
le tiako le somary marina zaniko. zay angely lazaiko an'lahy hoe tsy misy olona sa mandalindalo zany hety e. Fa zao aloha hoe tsy efa ho tonga ao amin'le rehefa natoro misefaly ve aloha tsika e. Manampy kely sisitsika rapitso dia misokatra ao tsika ny varavaran'ny fahasambarana alkia. ay moa efa lasa varavaran'ny fahasambarana koa ankehitriny ny varavaram-pasana. Le tiako le fa zao aloha hoe fa mahagaga ihany angely ty ny kajian'ny refiny lavaka sy ny toerana tokony ho adina e. Ihany tokoa ako ato ambadika tsy nanana kely ny lapa manko dia izy kanefa nieritreritra hoe ao anatin'ny lapa no angadiana. za koa aza le tsy mba gaga tamin'ny nahafantariny an'izany ino a dia tena atao ambany ato tokoa ve enga lele tsy rilema ka sady andao amin'izay ody dia lazainy rasefo mba hakaty rapitso fa efa kely le tsy sisy tia. ndao ary nakaty aminao zay sefaly ty fa efa eo amin'ny ray metatra eo eo sisa dia azon'ny varavaram-bato ay kosa ka zao raha ny lamina atao e tonga dia homano zay entana tokony entinareo any andrenivohitra zao marainy zao ihany fa raha hariva ihany tsika dia anainga zany ve sefo andrasako eny amin'ny fiarinareo afaka adiny ray apiditra ny sakosinareo avy eo tsika miaraka makeny an-drango soa ihany aloha fa tsy lavitra natsapana maitso an-drango e. Rehefa voangana daholo ny arenao dia toa mamakaty anaty fiara ary andro any ariva ihany tsika dia tsy maintsy miakatra ny Antananarivo. zay aloha tsy afaka patoriana eto mantsy ny fiara no sady tsy afaka miandro maraina ihany ko tsika vao mandeha satria tsy omby atoritsika ato anaty fiara sady mba tsy sy ny fiheverany fanambakany e. marina zany raha mandeha araka ny tokony ho izy zany ny tetika rehetra dia manaingy tsika raha ariva na dia hoe ratsy aza ny lalana. Ty vato fisaka be somary mitsangana manoloana antsika ty ngamba vao tena varavarana lesy le vato fisaka natoro teo mety hoe rakony fotsiny. ka raha so fahitako azy zao nkely ty dia tena lavaka lehibe natao teto nanamboarina ty fasany ty zany hoe nitotorana fotsiny avy eo Efa nazo ny varavaram-bato ve nareo e? ihany sefo tsy salasalana fa varavaram-bato fidirana mihitsy tsy hitazanay ato ty ka miakara amin'izay ary raha ily dia aleo za midiny e. Raha ily indray manara-maso mitady aty ambony eny ary fa ho avy ahy tsy adino aloha mijery faloha am-paosy sady tonga dia arihatra faloha amin'ny androna moa zany e. Ny sakosy lehibe ary ny tapom-bava mety efa maimbolao manko ao no sady feno vovokako. efa nanaovanay karazana lavaka fasiana tongotra eny amin'ireny sisin'ireny dia amin'ireny no ametrahana ny tongotra io le vato miendrika varavarana sefo ary tsy dia sarotra sokafana ihany raha ny fahitako azy zany mety ahisaka tsara ampio ary aloha anisaka an'ity rehefa misokatra ombolona ray fotsiny dia ampy eo ary zay dia tonga dia anaovy ny tapom-bava mahery zany vovoka zany ary iny zany voaka fiasa to biby lava ngeza be maramara be mampatahotra ty sady manjelatra be masony taratra ny jiro ary manatina ty amiko ange izany tena anaiko sy ty marina za koa ty tsy afa-miamotra tsony kay voakaikana tongotra iara fa misy inona letsy misy biby lava mivoaka dia nanakitra ny lemy e. Soa ihany fa efa nitsatoako tamin'ity angady ty dia tapaka ny lohany sakanapokapleta ihany aho kanefa mety anaitra manodidina amin'ny feony soa fa voaraiko le angady teo ary kay mivatsy-basy hatrany anaty lavaka le zalahy ty ary biby lava ona koa ary mipetraka any anaty fasana mihidy be any sa mety miditra ao rehefa alina ny andro ka tsy tazanay ka nanao ona nefa voakaikany ihany ny tongotsy fa mety tsy haninona ihany ka andao amin'izay ridy te aloha hidirako voalohany midira aloha anary le mijery ny ato oay marina ary totory amin'ny fasana amboniny tany regny le izany mahagaga efitra tsy dia kely raha ry vato ny rindrina ary vato fisaka ny tapony sy ny varavarana
Mba nandany fotoana kory zareo no nanamboatra nytika. Jereo angetony amin'ny tany tony Oay, fitaovana madinika marobe se fo. Aleo hoe raisiny ty ray eto ambany ty. Karazana vera kely matevina izany. Ohatrany hoe reny kopy atolotra amin'ny bandry sy amin'ny baolina kitra reny. Raha tsy diso ny fijeriko dia volamena izany. Rehetra zao misy nama vitsivitsy. Oay marina tena volamena rehetra ianao. Toy zao sotro siantsy dia misy lovia ary lovia lehibe mihitsy izany ty zao kafitery misy batery fitondra miady kory ary to mifangaro volafotsy sy vatosonga izy zany Ary ny ampovoan'iriny razana fona. io angamba le razana amin'ny levina ato ary miseho angelitiry lemy zany endriny zany tsy mifinosina manontolo. Mahagaga fa mbola tsy karana daholo ny lohany. Azo atao hoe mbola hita soritra kely ary ny endriny tamin'ny fahavelona dia efa miletika aza masona. Ary ty ato ambaniny tontolo ambany maromaro misy karan-dotelo zao reto. Ny amin'io indray aloha ohatry ny efa henkeniko ihany. Toa hoe tsy maintsy misy andiny vononana natao sorona onko, natao lavaka ny andrina. Zany mantsy ny fomba tany aty. Alohan'ny andrina aty atsinanana, ny farany tonga indray ary andrefana. Reo andefy kosa miorirana ato ambaniny ato daholo. Zay marina voatsaroako efa henkenika any zay. Ela le zany ralema fa andao amin'izay fianony reto sakosy reto Ary hafahafa ny ty raha zany ty zany. Ohatrany hoe manara-maso zany. Marina tsy sahala amin'ireny sary antony amin'irendrin'ireny mihitsy. Toa reny hoe alohan'ireny mihitsy aza mihetsika. Tazaka ihany na dia tsy nazava manontolo aza ny hefitrako. Ty izy koa moa nasiana ondana. Lasa tafajery tampoka amin'ny foana koa ka. Zaza koa ngamba miasa saina loatra. Zay ireo fitaovana fisisany najanona sady feno raha teo koa ny sakosy anakiroko. Amin'le razana ny tsy fantatra sa ho tatahako amin'ity antsy ity. Ary iny dia ataon'ny sefaly. Fa tsy efa ampivereto raha sefa. Sady tsy mikitika ny razana tsika ozy ianao. Tsy nirara io marina fa novitiny ihany hatreo Ampy tokoa zay fa andao hiakatra amin'izay re. Ary taitra be izy teo. Sady nahitako firavaka ihany teo amin'ny tendal'le razana ireny kanefa tsy nikitiany indray. Gaga ngambo lema tamin'ny fihetsika teo iny. Ny antony nanajanonao akazy teo moa tsy dia rekotra ny mbola niaina le razana teo ampandrofitako an'le lamba landy. To reny hoe sento reny le razana. Aleo ianao miakatra voalohany raha sefa. Azo to milesa ny tanako raha mila. Tena samy feno be daholo reto sakosy eny an-damosina izy roa lahy. Ao ary afaka mandeha tsara ve lary lema? Azo ifina ihany. Fa ny rano mandeha kely tamin'ilay nitsoloviko teoko. Andao amin'izay ry azo ny fiara rehefa manomboka ao maiziny ity ny androko. Aleo za misava lalana dia nareo ry lahy mitona ny entana avy aty aoriana. Ay katarita ary ny lalany. Fa isaika kely angamitsika rehefa tody atsy amin'le ranokirinatsy dia rehefa tonga any amin'ny fiara indray vao misolo akanjo. Fa zany aloha eo ihany fa ondoko ary sefaly. Ianao toa hoe efa mataona maro ny taty farany. Dia efa ela zany ianao no mikasanao an'ity mission ity. Tamin'izaho vao hiakatra tany Andrenivohitra nefa naheno ny tantara dia olona hafa ary nasaiko nanao fanadihadiana rehetrarehetra. Za misitaka elaela mihitsy mba tsy sinya ihany olona. Ary efa tena maharitra sy mahapaika tokoa izany. Fa inona ary ty mahatsindrin-dona ny dadabe vao maraina ity? Tsy ireo ty izy fa mivezivezy eraky ny trano hatramin'ny foazany teo. Fa ino ty mahazo any dadabe? Toa tsy mahatombo tsiraka mihitsy. Dia tsy haiko le anaka fa misy inona e?
to misy zavatra mandry azany Izany ve? ohatran'ireny hoe misy loza mitranga ireny hatramin'ny alina nge dia ohatran'ny lasa eny amin'ny lapeny foana ny saiko anaka ohatran'ny misy zavatra manalokaloka sy manintona zany Zavatra manintona? eno a Ohatra hoe ino izany ry dadabe? ka Hoe misy mihevitry ny anota fady ohatry ny lendray mandeha indray ve ny doany? dia tsy fantatro mazava rery anaka fa karakara hoe ira lososofa andeha eny mihitsy aka Tena misy zavatra hitranga hafahafa indray ve izany eny amin'ny lapa sy ny doany eny? Akoatra ny fahaizany manoatra sy manasitra ny olona amin'ny ravikazo mantsy dia manana karazana tsindrimandry hafahafa izay ihany koa dadabe. Ohatran'izany foana mantsy ny ataony rehefa misy tranga hafahafa eny amin'ny lapa sy doany. Na mahakasika ny tanàna azy, toa ilay olona maty lasan'ny rano iny izao dia izy no nanontanian'ny olona mety faritra nisy azy satria ny alamaina daholo izay nikaroka. Ary azo ny an-tsaina tokoa ange hoe ao tsy lasa lavitry ny nahalavo azy eo ihany ny misy ny razana fa ny sarangotiny azo tao anaty rano tao fotsiny. Izy marina tokoa moa izany izao ny zoky olona indrindra amin'ireo taranak'Andriana. Zafin'ny zanak'Andriana moa izany izy raha ny marimarina kokoa e. Ndray-tapo aminy efa maty daholo. Izy raha teo moa ny farany. Efa atoandro be ny andro mbola tsy hita manangasangany foana dadabe. Fa inona ary no trangany amin'ny lapany? Sady efa maromaro ihany izay olona nitady azy teo izay. Sary-pisainana ianao. Iny izy mamikoviako manatona ty iny. Aleo hoe tsy riako avy eto amin'ny varavarankely eto ambony driany eto. Dadabe, fa nisy ina tandry dadabe mba aleo aloha androso anaka fa rehefa avy eo tantaraiko anao a toa indratrindratra be ihany ny fahitako amin'ny dadabe izany. tena lozaka Fa ahoana ry dadabe? loza hoe anaka fa ny ombazimbana tsy misy toy izany maty asina ny lapa maty asina ny andrina tena loza-tsolo amatambatra Fa nisy inona ho atany? nisy nandroba tao ange anaka ny fasan'andriny Ny lapany andry tsy mamela amin'ny valy ve? ieno a Fa angamo misy zavatra indray ao anatiny ao fa tsy hoe efa foany. Tsy dadabe ihany aza ve nilaza tamiko fa ao ambanin'ny tany ny razan'Andriana no nasitrika fa tsy misy fandriana vato akory azy ao. ka izay indrindra ny ery voary tsy ny lapany nisy nandroba fa ny fasan'andrina izay metatra maromaro any ambanin'ny tany no misy azy tao daholo ny tahirizana an'ireo fananany rehetra izay nahasarotiny azy tokoa tamin'ny fahaverony Izany ve? avy nijery teny azy zao naka ny président niara-nijery izay zavatra tranga tao izay inona tokoa izy ianao fa foana ny tao anaty fasana ny firavaka teny amin'ny razana sisa mitavelona dia efa mitatahana saika ny morobaina ihany koa aza Ndraikako eo. tena loza anaka Tena mba loza koa izany. Ay ve nisy an'izany tantara izany koa e? angamo mbola tsy nitantaraiko anao ka ary mino aho fa olona mahafantatra tsara n'io tantara io nanatanteraka an'izao satria fantany tsara ny refi ny lavaka sy ny faritra tokony adina ny tsy fantatra dia hoe olona veto andohanak'omena ihany ve sa avy any amin'ny manodidina Efa nisy fotoana ihany koa aloha hoe ny tantaran'ny dadabe ana mahakasika an'io e. Fa mety hoe betsaka nefa ny mbola tsy fantatro. Toy izany hoe nisy harena niarana levina tamin'izany. Mba tantarao moa ry dadabe rehefa misy fotoana. eny eo fa tantaraiko anao rehefa misy fotoana malalaka iny apatsaivo aho fotsiny ny momba n'ity lapy ity zao no manahirana ny saiko anaka tokony ampandrenesina daholo aloha ny taranaka rehetra ampivoriana mihitsy ka Dia ataovy re izay mety a. teny efa nazava ny andro voninkaadina tendreny vohitra izay afako maly tamin'ile lalana ratsy amin'ny lalatany iny moa no tena ela fa rehefa nahazo ny arabe dia nirifatra fotsiny fa tena inga mpiasa sy matotra aloha raha ifaly ny toandrony iny ihany dia nisy nandray avy hatrany ireo entana ary tato hatrany ihany dia azonay ny anjarana ireo lahy tonga dia amin'ny valizy kely mihitsy tena tsy nisy dila aloha ny fampanantenany le mandray moa izany tsy maintsy nentina tany amin'ny dokotera ny mpitson'iny ihany rehefa avy nakaina kely
Laza hoe tsy ao tsara mantsy le riko, ohatra manavinavy, mety hoe nolekaikitra biby lava mihitsy angamba, mangamanga hafahafa zany le izy. Eny efa nahazo fanafody zao le ry zao vao mba matorokely eko, fa mba nanao ahoana ary zay ny any an-tanàna any. Mety hoe efa nisy nahatsikaritra ve le lavako amin'ny vohitra andrango ao. Mino kosa aloha fa tsy hianana eritreritra hoe zay ny nanao an'io, satria miasa ty andreny vohitra miaraka amin'ny sefaly no fahalalany olona anay. Zany io ihany fa tetrany sefaly ty koaloha no tena nahazendana anay ro lahy. Tena angeza sady malalaka ange zany, misy rihana roa de malalaka be koa ny zaridaina, sady feno karazam-boninkazo maniry, voadidina tamboho avo be ny tanàna sady misy mpiambina. Fa ny mahagaga amin'le ry aloha izy rery mipetraka ato ankoatran'le kalam-panampy iny, izay tsy eo akory azy indraindray. Omaly zao faly to nitondra tovovavy ray teo. Androany indray tovovavy hafa ny tazako nentiny niakatra tao ambony tao. Tamin'ny alina azy le ry tsy natory tato akory. Hitako moa tsy mbola rototra amin'izay fanambadianako. Sady izy koa misipotamana ato amin'izao fomba fanaon'izao raha tsy hoe miova nga izy. Zany tokoa le tena atao hoe manao fiainana ka. Nandeha tsara toy ny nandaminana azy avokoa ny mpakarety iny ka. Tsy nanenina ihany aloha nahakan'izy roa lahy. Ary maninona tokoa moa raha mazoto izy mitsamo loha dia ataoko mpiara-miasa raikitra mihitsy amin'ny mission manaraka. Matotra ihany manko ny fahitako azy roa lahy reo. Ry zalahy taloha koa mantsy efa manomboka mamelafila sy maneraka zany ndraindraika. Aleoloha isaika kely dia atory amin'izay fa betsaka ihany izay ry vita androan'izay. Efa ho amin'ny raika amby folo vera nga vao tonga aty Ambovo. Tahaka izay ihany nijanona tany amin'ny bandy Akamatany. Iza moa no vonjeko ato an-trano e? Mpiambina koa ngano tsy misy. Aleoloha tonga dia sosina akanjo fitondra matory no alainy. Ary maninona koa ary zany jiro zany to tapatapaka. Aleo andra manam-piaina dia avy eo rivotra. Hoay, tonga dia maty mihitsy aza. Ary maty koa nge ny jiro an-dala tsara e. Misy simba kosa angamba amin'ny fitaovana any ambany any ko. Ary zary zany reko mandehandeha any amin'ny lala tsara an'izany. Nefa angizy roa lahy fa nafaparako mihitsy tsy akatra ty raha tsy hoe misy antony goavany. Sady akatra no inona ty amin'izao andro alina izao. Sady ny faravarana tao an-dala tsara teo nitiako tsara mihitsy. Sa ve ny olony ratsy le mody ny tapahana aloha ny jiro. Aleo raha ny jiro nyty fandray ty aloha no rehatra. Sady mialoalo nolon'ny varavarana fotsiny izy zany fa tsy miditra. Aloha alay ty basy ato ny fatasariny ity. Ary olona maromaro mihitsy nge izy zany e. Feo tongotra maromaro mantsy nireko mamindra. Orangafo ivoako tamiko zao fa tsy mavozo amin'isy any koa ny ety. Fa ampitana kely eto tsika androany. Sokafana tampoka le varavarana sady tonga dia tsy lovina. Vao misy manao fihetsika hafahafa eo tonga dia tifiriko avy hatrany. Isa roa telo. Ary toa tsy misy nizaniza akory. Ary nisy zavatra notsirika nge tsy palotery amin'ny farany lala tsara tery. Fisa ary zao manao fangala-perato zao. Amin'izay olo isany raha mafy e. Oay, nakahoakavananao izy teo. Aleo tsy haiko koa. Ary toa tsy misy ninina akory ato. Misy zavatra ry anjorondrika. Ary
to zavatra fotsifotsy sady lava be mitako mijoro io. Marina raha tsy olona izy zany. Ohatran'ireny razana amin'ny fony ireny mihitsy. Ary mierika nge izy zany e. Fa olona tokoa ve ty sa inony? Oay, to mirehatra mena be masony. Loza fa manatona ty izy zany. Aza manatona ianao e! Tonga de tifiriko a! Tsy hitanao nga ty polety ty an-tanako ty. Oay marina, tena tsy meno ty izy zany. Reny ara-tatazo e! Tena tsy misy fiatakany taminy fa ohatran'ireny tifotra rivotra ireny fotsiny a. Ary me manatona ihany ange izy zany e. Aleo asiana fiverenany ty fa tsy lasaka. Tonga de miditra ao amin'ny efitra ty ity. Oay, arino reto zavatra mandady manakana ny lalako reto. Alika sa inona? Telo mihitsy angerilerony zany e. Marotsatrotsaka ohatran'ny faty efa mainy zany tanana zany. Sady lava mo. Lohany ray efa karana tanteraka. Kanefa sady mieronderona ohatran'ireny biby anakitra ireny. Aiza no lera valy a? Tafalatsaka ampovoany aty. Azon'ireto zavatra mandady reto. Emotra ndray. Tratran'le zavatra mena maso. Aza manatononareo e! Oay, fa manintsy tanan'le mena maso. Efa zarana misy mofonge zany tanana zany. Maty a! Raha izy kendao ka marina. Tsy tia manontany tsotona. Inona re zavatra nahampirora tamin'ny alina renika? Oay, efa tena atondroka ny andro. Ary to eto an-dala tsara inga zany e. Teto aho zany natory alina. Kay, mavesatra be zany lohako zany ka. Ny tsaroko farany zao dia zany raisy ny tamin'ny tendako ary natsipitsipi ny tamin'ny gorodona. Ny gorodona koa nefa moa karo be ka mety zay nga mba nahavony lohako. Tena ny haiko sisany tsy nanaraka marina. Ny veriko ny firatso daholo ankereny e. Ary tena reo tokoa ny tianabala anankitelo teo mirindrina. Dia tena tsy nisy naheny mihitsy ve reny korotana tato alina reny e. Izy rola tato ambany na izy rola mpiambina ve dia tsy nisy naheno an'ireny. Eny e, le poletako moa efa nasiko silansy ka tsy namoaka feo rehefa nitifirana. Fa inona ary reny e. Kanefa hatramin'izay nahavitany ty tany ty dia tsy mbola nisy tanga hafa foatran'ireny mihitsy tato. Fa ty endriky le zavatra tena mitovy amin'le razana tary amin'ny fasan'andriana. Dia sahanatri ve? Za misy re zany efa betsaka ihany nge ny karazana afera sahala amin'ireny kanefa tsy mbola nisy zavatra hafa foatran'ireny alina ireny. Tsy atory atsoniko sara alina ka. Aleo aza tonga dia any amin'ny boaty amin'ny mihitsy mandany ny alina. Sady miaraka amin'ny revy amin'ny sipa sy mibandy akamba. Ka inona ondry dadabe ny vaovao tany a? Inona moa re anaka fa
mandra-pahita izay tena marina dia nofefena radiotombosiko ary za rery ihany no mitana ny fanalahidy ka na ny mpiano-doany aza tsy nametrahana fanalahidy ka olona fiany ivelany ary ve sa olona eto tanàna ihany nanao an'izao raha ny fieritreretany tatabe azy mbola tsy haiko mazava aloha treto e fa ny fantatro fotsiny a dia olona tena mahalala tsara ny tantara mihitsy no nahavita an'izao anaka ary efa nomaniny efa elo fantany tsara manko ny refy ny lavaka na dia refy tsy mazava tsara aza no re tamin'ny lovatsofina fa tsy mazava ahoana mory tatabe eny refy mahazaka no voalaza fa alaliny lavaka izay tsy misy mahafantatra mazava hoe firy raha vadika metatra e mahazaka eno a tady mahazaka zany eny re anako karazana fandrefesan'ny taolotaloha ny mahazaka e fa mbola tsy nitantarany tatabe anahatra amin'ny voalohany ihany angely tantarany andre tsy mamela amin'ny valo e sady mba manokana n'ity sosoa arivo ty ihany mitantara tatabe ka tokony engana aloha mivary dia eo ianao sady mandrosiko tay no miaino a ay andraso vetivety ary a ka eno tsara ry anaka za moa tsy nanatro maso fa mbola nyray beoka ihany koa no nitantara tamiko izay zafina ndrea tsy mamela amin'ny valo eny e misy manana risiva ihany ny taranany fa any an-dafiko andria tsy mamela amin'ny valo moa dia tsy tena anarany anaka fa anarana nomena azy fotsiny tateo orina ny anarana hoe andria tsy mamela amin'ny valo a dia azo avy aminy hoe andriana tsy mamela amin'ny valo zany hoe entitra masika sarotry valozana na eo aza nefa izany toetran'izany dia azo atao hoe nanam-pitiavana ihany koa izy indrindra amin'ireo taranany ka lehilahy tena lava sy ranjanana izy raha amin'ny toe-batana fa alohan'ny anoizako azy aloha dia efa fantatrao ve ny fiaveny sy ny antony mpiatrahany teto ary ka ie ohatrany hoe ray amin'ireo zanaky ny mpanjakana tananarivo izy ary nitsodranan'ireo taranany efa maro dia maro ty farany tamin'izany fotoana izany mba hiparitaka fa tsy hiangona ao an-tananarivo daholo mba samy anana ny faritra anjakany avy za indrindra anaka ka i andria tsy mamela amin'ny valo a ny safidy ny toetra tamin'ity vohatra sy lemaka misy atsika ty dia andohanako omeny zany teo amin'ny vohatra tsona hoe andrango misy ny lapa-kehitriny io izy no nipetraka taloha ary nasiany adivoro manodidina ny vohitra adivoro zay tena lalina tokoa ka sarotra niana io mbola hitanao ao io fa ankehitriny moa lasa feno zava-maniry ao anatin'ny adivoro e nisy vavahady vato fitososona treo amin'ny faritra avaratry ny vohitra ary io ihany no andro fidirana tokanao amin'ny lapa olona nasain'ny andriana manokana ihany no afaka miditra ao anaka mba iarovana amin'ireo fahavalo izay mihevitry ny anafika no tena anton'ireo e ohatrany teny tatabe teo hoe vavahady vato fitososona eno a ka aizavy zany ireo vato ireo za nefa tsy mbola mahatazana an'izany tamin'izao anao keniko ka na ny tena koa zanaka tsy mbola nahita maso an'ireo vato ireo na ny ray azako nefa toa hoe mahavesatra be tsy zaka andimy lala e vato zany eny ka mety tototry ny vovotany angambako fa teo andrango teo hoe aho taminao no nitoerany ary tao no nisy ny tranony fa efa rava moa le izy ankehitriniko le doany aty amin'ny iliny atsimondray any dia dobo fanondromin'ny andrina taloha efa feno zava-maniry any ko moa le dobo fa ireo loha rano ty amin'ny ilan'ireo no lasa doany eo no asian'ny olona arono ahy dia efa nisy fotoana ve nanafihan'ny fahavalony azy efa nisy tokoa ary tsy izy nefa ireo fahavalon'ireo fa niraita-po aminy ihany tsy nisy fotoana hoe nandresen'ireo fahavalony azy tsy laviny fahavalony nahafaty azy fa areti-pahaterana anaka ka rehefa fatapatany fa efa azo isaina ny andro iainany a dia nanome baiko ny mpanompony izy ny mba andavaka lavaka lalina sy lehibe no refesina tamin'ny tady mazaka ny alaliny dia nasainy nalatsaka tao daholo ny fananany rehetra na volameny zany na vola fotsy na firavaka zany na fitaovana tsotra e ka rehefa fatany fa ambifotra ny ainy dia nanome baiko indray izy ny anasitriana azy eo amin'ilay fasana avy eo dia nidira mivara
varavaram-bato ilay fasana amin'io nampitoviana endrika amin'ireny fasana hitanao ambonin'ny tany ireny ihany ny ao anatiny a taoriana kelin'izay ihany vao mitotorana ny lavaka. Zany hoe mbola velona zany ny andrina no nampidinina tao. Eny anaka izay no antony tsy namonosana manontolo ny vatany fa ny endriny navela teo. Oay, zany very dadabe tsy mampatahotra. Sady nisy andevy telo natao sorona mba ho lafiky ny andrina araky ny fomba tany aty. Ndry mba mampalahelo indray izy zany. Kanefa anaka dia sokajiana ho toy ny fanomezan-kasina lehibe ho an'ny andevo ny anaovan'ny sorona ny tena no lafiky ny andrina. Ay ve dia tsy nisy samikitika mihitsy zany ve ireo fananan'ireo sady nataony tsara ambina raha teo moa zany zany aza hoe mbola velona izy ny natao taoko amin'izay zany ny azo antoka tokoa fa tsy hisy hikitika ny fananany. Tena salotiny amin'ny azy izy ka ohatray ay efa niloaka io an-dafonao io aloha rehefa mendy io trondromaina io dia misakafotsika avy eo tantaraiko aminao indray ny toenka. Hita ho ako sady tena tsy androko izay hahenona ny toeandro dadabe a. Dia ahoana amin'izay ry dadabe a sady efa nakakalana mihitsy a. Ianao ty kory voary vetivety kely nandaminanao ny trano a efa narindronao tsara ve aloha nefa ny varavaranao an-tany ao. Ndre ry dadabe a efa na tsy valako ohatra ny mahazatra le fanoto hidiny varavarambe iny. Ay ka taiza motsika teo noho ny zanony. Teo amin'le hoe nasitrika velona tao ny andrina dia nisy andevy telo natao lafika. Ka izao e ka io lapy io a io hitanao miloko fotsy sy mena toy ny raha io vao aingany io no namboarina ary ny taranaka taty aoriana no nanamboatra azy. Fa inona zany ny teo taloha? Vato fisaka izay no napetraka teo e mba hamantarana hoe eto ny faritra nandevenana azy. Zany na dia teo aza mahandrina entitra azy dia tsy adiny mihitsy ny nitsodrany taranany sy ireo vahoaka teo ambany fiadidiny talohany nahafatesany. Nitsodrany toy ny ahoana zany ry dadabe? Zao anaka ny fitondranandrina dia tsy nisy intsony hatreo satria maro loatra ireo taranaka ary mety ady an-trano fa ny anitany mety dia ny mitsodrano ireo taranany mba avanina amin'ny fiompiana ahavokatra amin'ny fambolena. Na dia tsy nihena sy ny fady-kosoa aza ny andrina dia nomeny alalana kosa ireo taranany sy ireo vahoaka ireo mba hiompo-kosoa kanefa kosa tsy azo hitondrany zany eny amin'ny lapa ary raha mahatsapa-tena ianao fa nikitikitika kisoa na miompo-kisoa dia midio tsara aloha vao miakatra eny. Izany no antony tsy hanaovana sorona eny ankoatra ny omby rehefa misy joro na fety toy n'ilay farany teo e toy izany koa anaka ny momba ny tany. Misy inona ohatry ny ahoana indray zany? Nitsodranin'ireo taranany mba hanorom-ponenana sy hivelona amin'ny tany ny andohana akoho mena manontolo izy fa ny vohitra an-drano kosa efa azy ka tsy azo ambolena na hanorenana trano. Ay ve ka nisy an'izany rehetra zany ry dadabe? Dia ireo arena be ny levina atao ireo mihitsy zany no tena tsy hatr'ireo mpandroba e. Fa izao no tsy fantatr'ireo mpandrobako efa nisy olona tsiray na roa fa maromaro ihany mikasaka an'ireo zavatra ireo fa nahita loza daholo a. Ohatra ray zao anaka tsy iza fa avy eo amin'ny taranany ihany efa nikasa niaka an'ireo aren'ireo fa vao mahateniny momba an'ireo sy hoe nikasa fotsiny le olona dia tsy mateza ohatran'le zanak'iray tapo amin'ny tady kanizany izy avy tsara izay ty ivelany dia toy ireny maty rehetra ireny ihany izy fa amiko aloha misy ifandraisan'le izy anaka. Fa ahoana ozy dadabe ka ny anjera hatreny ambony lavarangana no nahafaty azy anaka ary andro alina ny taolanao amin'ny ato ny voka maty teo no eo taloha kelin'izay manko no nahitan'ilay bibilava malaza hoe plaza loza monina ao an-drango ao. Ka ny mahagagangy ery dadabe dia izao e fa maninona ary zany no tsy nisy zavatra nanjohan'ireo olona nandroba tao ireo nefa zany raha moa mbola hoe fikasana fotsiny dia efa zany nahazo azo. Tandremo anaka tsy maintsy hiatra foana zany na hoe
toerana ho aingana na tsy zao de zao aza efa tena teatory anakako efa mavesabesatra ihany masoko zany sady efa mazava aminao daolo koa angamba zay ny zavatra rehetra ry voary eny misaotra rehefa de tena nahaliana sady nazava tsara matory amin'izay ary dadabe de tafandrimandry sady za koa andeha hamonjy mifandriko amin'izay ay ohatray nisy zavatra sendratsaloko anako ahoana ry dadabe tsy hitakory angeny nandehanany ramosefalonao eny fa ohatrany hoe efa nisy fotoana ihany ny fanainako taminy de laza izy fa efa andeha fa tsy tazako ny nandehana mitsy ohatray dadabe koa fa hifaliko ahoana koa ary sanaoko efa elaela re izy ny lasa to hoe mety niaraka amin'ny akany andrenivohitra hony raha ho ily sy le manampy azy asa efa engo tokoa anaka mikasika an'izayko matory amin'izay re anao e dadabe ihany ny mbola manita dresakako inona ary ty mahazo aty efa namonjy dokotera sy nahazo fanafody ihany fa ohatrany tsy misy vokany tsapako nireraka zany aza mivatako koa tena mahery koa ngamba mipozina tao amin'ny biby lavana naikitra ny tongotra iny ka sady manavinavy zany rehefa miariva ny andro hatramin'izao moa mbola tsy mahita tory ihany kanefa raha oily re efa rendrika dia rendrika tokoako ary maninona ary zany fandriny zany no to reko ohatrany somary mirovitrovitra ohatrany reny hoe sanatria misy olona manetsiketsika ireny eo ambany ao tsy mijanona mihitsy nge izany hoe tsy rovina n'ity fonday ity fa eny hitako tao ambany fandriny iny tonga dia nitsorika ohatrany tsy teo raha vao nitsoloviko ary lasa izy izy teo re lehibe ohatran'ireny olona ireny raha nyfahitako azy kanefa to mandady sasaiko koa ngamba no efa reraka ve hoay marina to misy zavatra midaboka nge eo ampivoatrany io tahitra loatra koa ka latsaka hatramin'ny finday ny azafana vao tokotany zany sisa ny manazava kely ny hevitra iny fa niary ny moramora fa inona ary io zavatra fotsifotsy be lava be nge izy zany masiny mirehatra toreny vainafo reny mampatahotra ary avaiza ary zany feo mingongona sy mibitsibitsika zany oay iny fa misy tanana maintoberitazina lohaka sy ny tanako ary tongotra tena tsy ava-mihetsika marina iny fa manatona ny tokom-pandriny aleo atsonona mihitsy ao mba reny ihany antsiko ka andekaiko tena tsy mahavoaka feo marina io fa misokatra be mivavany andriamanitra andrena anareo to misy biby lava be nivoaka mivavany iny midiny eto amin'ny fandrinaka nge izany mifona re mifona maty ahy maty io fa mamatotra le biby lava tsy eo amin'ny tongotro mifatorany ary miolakolana ny vatako rehetra izy ary tonga tretỳ amitendrako ny lohany ndraha mbo mamatotra ny tongotro tsy afa-mihetsika marina avony nako ary mahitaitra ty hoe ary maninona ary le am'izany raso aleo arehatra ny jivo oay fina mahazo any lazany ry lema to mihintsitsindritra be sady tsy mahateny sepitsepotra ohatr'ireny misy manan-keny reny lema fa maninona lahy fa naninona teo ary le ty tena
teraka be le maozy izy ny dokotera fa nafody fampahatoriana sy fampianana fanaintanana daholo no azony ao. Anika matory be le mana dia atoandro aza ny andro. Zahay ro lahako moa izany tia mba sambany nandeha taty andrenivohitra dia izao no mazoko ary tsy nody hatrano indray raha sefo alina. Asa zao ny raha ody eo koa ny alina fa atao tsy niserana mihitsy. Na taitra tamiko aty hoe ay le manao mikofokofoka sy migonogona eoko. Ary maninona ary le ry zany sa manofo ratsy. Riny zany eniko zany ohatry mifamindran'olona any ivelany any angizy zany sa hoe ry zalam-piambina mivezivezy ary misokatra ho azy angizy zany varavarany zany. Ny varavarankely mpitaratra telokoto misy manaliko zany. Zany ko ny tsy itiavako nytony varavara-pitaratra tsy asiana varavarany toka tazana daholo zay ao avelany io rehefa mirehitra ny jiro tokotany. Aleo idina fa atao lozako miasa saina eto fotsiny ka hoay alinony mijaridina be eo am-baravarana io zavatra fotsifotsy lava be mandindona be fa manofy ave sa maninony le jiro koa ty tsy mety mirehitra. Ino fa miditra le izy dia inona no atao fa olona manao sangy ratsy ve ty tsy ho azo kosa aloha lemy. Aleo le re atao fa za sy ty zavatra ty nifampitady eto. Andraso aleo alaina le kobaina ampiremoko ato amin'doam-pandrinako ato ary ny voazy daholo ny varavarankely sady mandrivotra be izany ka topatopa tsy misy ohatr'izany ny lamba-baravarankely. Iny reto miakatra amin'ny varavarankely reto zany to olona sa inony reto mandady migorodona sady amin'izay telo be zao ny feony amin'izany nirondrona matsiravina le zavatra fotsifotsy ry manatona ihany. Inarina atao hoe za koa ty tsy tafahetsika fa mipararehetra fotsiny eto tongo-pandrina eto. Osy ty fa mirehitra koa ny masonyty zavatra ty. Inona no atao so zany vao tena faty rarahoely mirehitra mena be ny masony. Inona rena atao ka manatona moramora ihany ty zavatra fotsifotsy ty fa le telo hafa kosa mirondrona fotsiny ampivoatrano dia tena mangovotra marina tena latsaka hatramin'le kibay. Ino fa avoaka ny tanany ary feniperatra ke zany ny tanany zany hoay tena feheziny mary ny tendako sady anky ny amin'ny rindrina no tsy ampiteniny amin'ny tany ny tongotra avy aloha fa angamba zamety iny tsara tsy misy mangelingilina tena mety otrano mihitsy ny zavatra hafahafa le vovakiaty amin'ny terasy ny vovaky aby malevitra koa ny atao boaty zay ory ary lery zavatra mivezivezy ry amin'ny tokotany tampony zany lery atao hoe alika atao rifatra loatrako sady aroka fotsiny tananako maso ngamba mandoroa milefa dozidozy sa very ny zavatry indray tonga manafika an'lahy ty raha izany izy tsy eto lahy ny raisina aloha anga hidinainganareo amin'ny be olona reny way eo arany an'lahy fa mijoro mitohatra fidirany io le zavatra mena maso sady miboraka dolo ingeza lamba mifonony tratra zany masoko ve mandoroa dia
misavo zany toko zany. oay taolana Trakitraky ny tazana. Ary misy firavaka ange zany e. Fa tsy ireo firavaka ny ravany fahady teny mifasan'andrina ve izy zany e. Tena tsy salasalana fa ny avelony zany ty manetsika azy. Oay, sady manantona ihany nge izy zany e. Tsy ohatran'ireny omby reny. Fa manaraka azy avorina ireo zavatra mainty be. Zay mitsakana fa tsy mandady ohatran'be farany. Inona lesona atao a? Lozy ty marina. Fantako ty mangorisy loatran'ireny andairan'ny atsika faratapony reny. Fola re. Aza manatona anareo e. Inona reny tadiavinareo fa tampiarahako e. Oay, tena tsy misy mamaly fa manatona ihany. Sana lefitefy eto mifarazorony terasy. Raha mienitra kely natsaka. Ary ny ty ataony to mitambo tamin'ny savony eo mitongotra le lavabe ny tena fa dia tiorensitika ao antireny. Fa miakatra ambony tioren'ny sidin'ireny le zavatra. Ary to morona makety amiko. Ohatran'ireny baly reny. Tatondrasako. Latsaka marina. Vonjy! Tena gaga sy raiky tahotra izy roa lampiambina ny tantarako ny zavanitranga tamin'ny alina. Tsy mbola nahino-tranga ny zavatra ohatr'izany hono izy ireo sady tsy mbola nisy zavatra sahala amin'izany tato hatramin'izay niembenany tato. So ihany fa mety lasa angamba ireo zavatra hafahafa hitany fa savotry ny ase-porana noho ny fanaken-dana nataony ary zareoko. Rehefa nahatsiaro tena ny maraina dia efa tsy teo tsony le zavatra. Ny androko moa efa nazavy. Nihity tsara daholo ny varavarakely sy ny varavarambe. Ohatran'ireny hoe tsisy ninininy ireny. So ihany fa tsy nataony ninininy ny lema. Fa tena azo ny sefaly ny tena nampalahelo. Maty vokatry ny fiantserana treny ambonin'ny trano misy rihana 5. Maty tsy tradrano. Ohatrany hoe nisy nanosika mafy dia mafy ireny hono satria miataka lavitry ny fototry ny trano mihitsy ny fatany. Ny tatazany vita amin'ireo seza fipetrapetrahana teny tokotany ny tratrany fa vako ohatr'ireny nokapaina tamin'ny antsy ireny. Tena mampalahelo ny fitataran'ireo havany azy tonga teo mahalinto. Andranomarina dia nidinadiandohana komeny zasilema rehefa tsy nisy tsony ny zavatra tokony ilan'ny polisy anay tamin'ny fanadidina momba ny nahafatesan'ny faly. Tsy olona velively na vitan'izao fa mety le zavatra niseho taminay alina ihany. Rehefa avy tao aminay zany ireo zavatra ireo dia nakeny amin'ny faly. So ihany fa tsy dia nihetsika le aretin'ny lema omaly hariva fa ty izy malemilemy ty fotsiny ko. Sady tsy mahavita miteny firy. Inona toko moa zany no antony hijanonanay any Antananarivo kanefa ny sefonay azy iny maty. Vao tonga any tanàna dia tsy maintsy ao amin'ny dada miandro no antony voalohany satria izy irery ihany zao no mety mahasitrana an'io. Mino aloha mantsy fa misy ifandraisany tamin'ilay nandrobahana ny fasan'andriny zao trangan-javatra rehetra zao e. Dia ho tenenina aminy ve nefa ny mariny. Aleo rehefa tonga any dia ho ito izay ambara aminy ka fa ilemy zany ty dia tsy maintsy ampiana be mihitsy vao tonga eny amin'ny tanànako. Inona tsara hoe zato loza tantarainao raha hoity. Zany ry dada miandry. Maty nisy namono faly nefa ne dia mbola tena tanolo le zalahy iny. Tena mampalahelo zany ko. Ka zany ny zavanitranga-tandry dada miandry. Dia zany no antony napody anay vetivety ohatran'izao. Ary ty lema inona tsara no nahavo azy. No kekerim-biby zay ho izy io a.
nisy fotoana mantsy nandeha tany an'aly zay niaraka tamin'ny faly dia tany nahavoazan'izy io ohatrany hoe biby lava ao no saika voakapany teo ary tonga dia nanaikitra azy leo aloha tsy mbola lazaina ny marina fa so dia andatsy hitsabo azy eo dada miandriko ary angatsy nentina namonjy mpitsabo mihitsy no reraka be ohatr'izao izy ity ka sady toa ela tsy mahavita amin'ny teny tsony ka efa nentina tany mihitsy fa tena tsy misy vokany dada miandry efa nahazo tsindrona mihitsy aza nge izy io ka ingao raha hoe le patalohany aloha jerevana azy tsara aloha ary ao io amin'ny vavaranjony io dada miandry dray ole retsy a teny efa mangana be eny eny manodidina n'le ratsy zany eny sady amin'izay lehibe ohatran'ireny kaikitra liky ireny fa inona marina ny navoany io ka mety biby lava misy pozina le izy fa ny mahagaga ngery dada miandry dia isaky ny arivo lema no hitako tena tsy ao mihitsy arivo angamba ny tena fihetsehan'le izy fa ohatrany ahoana ilay fietsehany mintsitsindritra be hafahafa zany sady misefosefo be le ry tena enjana indray zany tena enjany eny hosorako amin'ity menaka ty aloha ny vatany manontolo sady ampisotroko tambavy ray zay izy dia hita eo ny fivoarany dia misaotra indrindra amin'ny fikarakarana ary dada miandry ilema ihany keo ange azo atao hoe isan'ireo zafokeliko ka tsy maintsy karakaraiko ka ataovy re zay hitanao fa mety tsy misy isaorana fa asako sady adi tokoa zany anako fa inona na nataon'ny zalahy reto tany tena fahafa mihitsy zao fahitako azoa zay aloha fa eto any an-tranony amin'izay izy dia antsoe raha misy zavatra hafahafa tsaratsara kokoa ianao raha tsy mamela azy veriko io eny ary misaotra betsaka ary dada miandry andao ary dadabe ahoany mitady anao angera wily sady misefosefosepotry ny fiazakazahana mihitsy izy saivy miakatraingina re izy anako dada miandry marosoa mba makanisa mihitsy aloha ianao any an-tranony lema fa tena mihetsika be nge izy eo sady sepotra be raha ny fahitako azy eoko ka aleo lovonjerana angana izy zany ko so ihany fa tsy dia mifanalavitra loatra ny trano misy atsika andriamanitra andrianana azy fa inony ty fa misy inona ry dada miandry za rery ihany zany no mahita ny bibilava ngeza be manery ny vatan'le maray manontolo io ny lohan'le bibilava mamatotra ny tendany ary ny rambony ry amin'ny tolona tena be an'izay bibilava re zao sady tsy tia ve le bibilava plaza loza le monina eny an-trango ity mihitsy le mivoaka avy eo amin'ny dohanina ny lapa satria efa nisy fotoana nahitan'io talohan'ny nafaka isandrasana tena tsy diso ny ahihako fa tena nandray anjara tamin'ny famakinany fahasanandriny zany izy volahy reto ary mety misy idiany amin'izao koa ifaly fa misy ina ry dada miandry ohatry ny variana be nge ianao zany zao tena tsy misy azontsika atao ntsony efa manary eny izy io tara loatra fa izao aloha inona ny antony tsy tonga dia nilazana ho any marina biby lava nandrango mampijaly azy io plaza loza tsy haiko raha vita melanareo ny andrinandria tsy mahamela mivalo amin'izao fahotana mahafatina taonareo zao hitanao koa zany le fatina biby lava atao amin'le lavaka noadina iny ka tsy miseo izy raha tsy amin'ny olona tia nisehony raha nidina tao zay dia tsy nahita na ny fatiny aza zay zany vao tonga amin'ny fitenenana hoe biby hafa mihitsy ko ary tsy mihetsika tsony nge lemy zany ka efa tsy misy azo atao tsony tena maty lemy tsy mitepitsony fogna marina sady midiridiry be ny masony lema tena loza lava eletsy zay lema mahay reza leo aloha mahay reza daholo nareo lema ivady amanjana ny tena mahomeny mijery sy neno azo mba miangavy anao arery dada miandry mba ampio re mivala aminao re mba avoty mifony misy zavatra efa ihany koa zany miseho aminao tena mifona ry dada miandry zao aloha raha vily raha ny fanimba simbanana ataonareo
dia tokony tsy hanampy anareo mihitsy ampio re tompoko ka nefa amin'ny mahampiarabelona dia ataoko ihany aloha izay azoko atao tanampy olona manko ny fanomezam-pahasoavana natolotra fa tsy mitsara na mamela ny olona ho fatsy misaotra tompoko kanefa zao tompoko apatsahivoko aminao ihany fa andrea tsy mamela amin'ny valo no anaran'ny andriana ary hainao tsara angamba ny dikan'izany eny e ka nahamela anareo aza izy ny tsy haiko ny avelony moa zany eny marina fa nanao tsy nety zay kanefa vonina ny anao zay mety rehetra mpitsahatra an'izao e maminy mena ry dadamiandry ka izao ary eny tompoko tatara ho adaholo ny zavatra nyseho rehetra ary aza misy afenina mihitsy eny ary dadamiandry ka zao ary zahay le efa nahiko zay ka ifaly zany ny tompo-kevitra amin'izao ary tena ny andrina sy ireo andevy telo zany anie no miseho aminareo ireo andevy moa dia toreny mpiambina sy ny miaramila an'ireny raha pitso dia raha pitso ihany tsika dia mahakeny an-drango tsy andrasany ela mihitsy io tena mifona rery dadamiandry raha ny tantara tamina ny aloha mety mba ho avitra ihany ka efa ranondraraka tany tiako sady efa latsapaka loatra raha ny fahitako azy tsy misy azotsika natao ka hono ary dadamiandry inona zany zao no tokony atao ka azao aloha aza misy kitihana ntsony aloha ireo vola azonareo tamin'ireo rena tao ireo aza misy ampiasaina ihany koa tsy maintsy manao sorontsika raha pitso zay ihany sorona aza tapahanao aloha ny resako hoe tsy olona akory natao sorona fa omby zay mantsy mety nataitranao teo ka volafa zany ngeny tsy maintsy ampiasaina hividianana ny omby io raha azo tsara indry tena izay mihitsy vola azonareo tamin'ny rary no mampiasaina hividianana ny omby ary tsy izay omby rehetra ihany koa akory fa omby vola vita no tsy maintsy tadiavina anaovana alafaditra azosokajiana ho alafaditra manko io ataontsika io vola vita eny oa omby ohatrany aona koa le hoe vola vita ary dadamiandry azao raha wily mena ny lokony saingy misy sada fotsy eo amin'ny tapokandriny eo amin'ny trafiny na eo amin'ny sorony dia eo amin'ny tongokeliny sy ny tongobeany ary eo amin'ny tehezany sy ny mongombodiny tsy mora no mitady an'io karazana omby io ka nefa tsy maintsy tadiavinareo arak'izay aingina sao dia ho tara loatra eo indray tsy maintsy io karazana omby io ihany no atao sorona mba ho fanomezakasina ny andrina zay eny tompoko sarotrarotra ihany nefa nahitana an'io omby mitovy loko amin'ny lazainao ioko tsy maintsy hitady volaingana dengana koa zany satria ny tahelikelinay tsy hatakatra n'izany tsony no ny vola miasa raha teo efa avy amin'iny arena tao iny avokoko andraso tolo-kevitra anao eny tompoko ohatra ny nahita iray ihany ao amin'ireo ombin-drakoto vazaha ampolo ny ombiny ao fa izay ray zay no tsikatro fa manakaiky amin'ny omby vola vitako inona moa zany fa tsy maintsy ho lasany any zany le valatambarina etsy ambany avaratrako eny misy mahatsara azy ihany satria noko fa tsy andaizy raha hoe atakalo an'le omby vola vita le tambary efa mitseritiny hatramin'ny ele azo atao hoe lehibe ihany mantsy izy io ko eny ka mifampiresah tsara fotsiny aminy aloha eny marina zany dadamiandry ka rehefa azonao io omby io dia ilazao za ndray no ilaza mimponina rehetra mba hanatrika ny alafaditra tsy maintsy midio amin'ny rano ny doany kosa anefa ianao vo afaka miakatra amin'ny vohitra misy ny lapana andeha tsy mamela amin'ny valo vohitra natanterahana amin'ny fomba rehetra manko zany endry dadamiandry ka raha pitso vao marainaina dia makeny amin'ndrakoto vazaha dia zao eny tompoko tiady aloha misy ravikazo efa nikarakaraiko manokana ity tenehany iny dia androna atao rano fisotro ihany koa sady karakarana sakafo mino fa ho tonotony ny alina rehefa ampiasainao iny dia misaotra indrindra ry dadamiandry tsy misy isaorana kory isaorany zanahary fa nanaiky ny anakalozana n'le tanimbary amin'le omby vola vita ihany rakoto vazaha mba nilamina ihany koa aloha tamin'ny alina raha araky ny afatry dadamiandro maile riva ny ampony any keo maraina zany dia entiny ety an-drango dolo ny ambo amin'ireo vola taty aminay ro lahy miaraka
nahita zany le fandraisam-pitenena ny dadamiandry dia vonoana ny ombe fa tadiana ary tatazako amin'ny telo vitiny zany avy eo miakatra etsy amin'ny lapa mandraraka azy eo amin'ny toerana natokana ao amin'izany rehefa vita zay dia alaina indray ny toaka sy ny sakosy nasiana ny vola ka apetraka eo amin'ny lohan'ny lavaka sady mandoalika dia eo zao no tsy haiko hoe inona no mety tokony ho toyny. miantso anao zay ry andriamanitra andriananahary tompon'ity tany ity tsy adiny koa nareo razana indrindra anao ry andrea tsy mamela mivalo tsy miantso fe miantso ihany tsy akory fa ao ny antony miankinamanainy e tonga eto amin'ity lampanao ity zahay amin'izao mitsidikandro zao midodododo mangata-pamelana aminao noho ny fahotana mahafaty vitan'ity zanakao ity izay efa latsa nenina sy tonga saina tamin'ny tsy nentina taony tokoa. Zay efa vita ny fandraisam-pitenena ny dadabe. Naharitra teo amin'ny 20 minitra teo. Fifonana sy fanomezana asina ranoray no nataony. Iny fa manao ny fombafomba rehetra raha oely. Iny izy fa mitady ny raha avy eo mandraraka ny rano omby eo amin'ny toerana natokana ho amin'izany. Iny tia ataony. Midina indray izy dia makeo akaikin'le lavaka miaraka amin'ny toaka sy ny sakosy sady mandoalika. Dre, ary maloka tampoka angeny andro izany sady mandrivotra ary tena mirotsaka mihitsy ny olana sady mivatrafatra tsy misy ohatran'izany ity izy. Mivoaka ny tany sy gagagaga ny olona rehetra. Oay, ary tena miotsaka makany amin'le lavaka angeny tany misy andraoely izany e. Losy ity marina. Isanatria ve ka milatsaka sy tototry ny tany ao raha oiny e. Sady mahagaga fa takizay dia nisinda ny rahona. Tena morona mijery any daholo ny olona. Aleoko aloha izany mba hanantony enika. Tena enjana indray ny tantariny a. Soa ihany fa voatoditra soma tsara ny lavaka ary niverina ny asin'ny lapa. dia atao anatra ho an'ny sisy ireny ny anaka. Hitako. Tena sarotra iny a. Na izaza tsy nieritreritra hoe iverina amin'ny lohan'ny ihany ny asin'ny lapa. Tazako nidina tany anaty lavaka tany manko le biby lavako. Sady tena mitondra fananarana daholo ireny zava-nitrangy ireny. Na teo amin'ny olona nanatrika fotsiny aza. Sady izany raha oely. Eny e, tena marina izany izy mianaka. Tena efa saika nena mihitsy angeny nanefa. Le mamody indrisy fa iny maty iny e. Raha tsy nisy an'iny fankakazo iny izany ny razonana dia nylevimbelona tao koa ako. Na loza. Za koa aza ange nietreritra hoe tena tsy mamela mivaly tokoa ny andriny e. Kay momba namin-drano fo ihany ianaoko. Ilemano tsy nahazo famindrapo satria izy taranaky ny andrina sady nalala tsara ny tantarana dia amin'ny ampahany ihany aza. Tena fay ary dadamiandry, tena fay ah. Eny e, misaotra anao fa ratsy ianao dia asa fotsiny ngamba zay nazoko. Marina e, zao tia ny tanindrazana namidy. Natakalo moa zany ny ary eny efa saika namozana enena tsy misy eto ampelantanana nahariary aza. Zao vao tena hoe aotra e, tena zéro. Ka tovy anatra ho an'ny sisy ireny anaka. Aleo ihany mitady vola amin-drano raha melona vady aman-janaka ihany. Fa zao tokoa ahy e. Ty vadiny Lema mitondra voaka ty zao no tena mampalahelo ako. Lema ty tsy hotsony anteherana. Ny ankizy ty maro sady mifampitohitohy kely ery. Tena mampalahelo ka. Inona moa no azontsika atao eo anaka? Sady loza kongery zareo e. Fa ahoana raha oely a? Ka reko tamin'le zala mpiambina ny tranony faly fa tratra koa ny ekipam-panao afera niaraka taminy tahorinan'le nahafatesany inko. Rehefa nanao fanadidina hono mantsy ny polisy tamin'ny nahafatesany dia zavatra hafa nita tambajotrana mpanondran'olona akoatran'ny famakina fasana onko. Dia tena avitana raha mihitsy ty fitiavam-boly ty le retsika. Na ny momban-dramanana rivo rainy aza nge ka efa nisy fotoana nahoraka ihany hoe mpangalatra le. Satria rehefa maty izy dia nitsahatra zany kanefa dia mbola nitohizany falizanany indray zany avy eo ny asa ratsiny ko. Raha tsy nisy ny sikan'andriny zany tsy ny farana mihitsy ny asa ratsin'ireo. Raha tsy nisy ny sikan'andrina koa nge dia mety ho tamana tamin'ny asa maloto zay ko
dia nanohy foana. mahafinaritra rehefa mahay mandray lesony nareo e. renareo teo ray tantara nampitondraina ny lohateny hoe sika nandriana.